Dia faly manatitra ny araba toko lasy sy toko vavy raha atao indray mitompo maso ny toetr'andro no vinavinaina mandritra ity herinandro ity dia ny aly izay antonony indray no mandrafitra ny toetr'andro eto Madagasikara fa mihamafy izany amin'ny fiafaran'ny herinandro. Omaina kosa ny andro amin'ny ankapobeny manerana ny nosy afa-tsy ny faritra Sava sy ny faritra Analanjorofo ary ny faritra Taolagnaro no ho bebe ny rotsakorana satria hatratra ohatra hatramin'ny 10 milimetatra isan'andro izany. Mikasika ny maripana indray dia hisy fidinany ny maripana ny maraina indrindra ny amin'ny faritry ny afovoantany ny any amin'ny tapany atsimo izany mandidina ny 7 hatramin'ny 9 degré celsius. Ny amin'ny maripana ny tolakandro kosa dia hisy fidinany ihany koa ny faritry ny afovoantany sy ny morontsiraka afovoany atsinanana atao anatin'ny 3 andro avy fa hisy fiakarana izany amin'ny fiafaran'ny herinandro mandidina ny 12 hatramin'ny 12 degré celsius. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso faha-9 ny volana May 17 anorana malefaka miatoatony amin'ny faritra Antalahy, Analanjorofo ary Atsinanana iny. Andrahoana na andrahoana vitsy kosa ny andro ny amin'ny faritra sisa rehetra roa mafimafy ny fitsokandrivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara. Ao amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitoetrany ny orana malefaka miatoato any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo iny aka endrika tandrifin-drahona izany any atsimo Atsinanana sy Taolagnaro. Hibalika be ny masoandro ny faritany Mahajanga tahak'izay ihany koa ny any amin'ny faritany Toliara any fa hifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Toy izao ny any Sipiriany amin'ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso maraina. Ny aty amin'ny afovoantany 9 hatramin'ny 14 degré celsius. Ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefana arak'izao hitantsika izao dia mandidina ny 19 hatramin'ny 12 degré celsius. Ao amin'ny rapitso tolakandro iray ny maripana ambony indrindra no tombatombanana dia 4 degré any amin'ny faritany Mahajanga iny. Dia raha mikasa hiampita ranomasina ianao dia omena fahafapo hatrany. Hibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Paris fandimby amin'ny rahona izany any Maurice, Comores, La Réunion sy Milan ary Johannesburg. Anorana tandrifin-drahona ny faritry Seychelles sy Nairobi fa ho araha-kotrika izany any Bangkok any. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azona rosoantsika indray ho amin'ity alina ity izay fa hanampy antsika izay toetr'andro natolotra ho antsika izay ary manome fotoana ho anareo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.